Ty resaka aminareo androany mikasika ny hazakazanareo maritra mba handresy. Mihazakazanareo mba handresy. Zay ny titrany afatra androany. Mihazakazanareo mba handresy. Raha eo misaotra anao zay ny amin'ny teny androany. Ary mino fa tena nampy olona zany mifantoka amin'izay tokony hifantohan'ny marina. Misaotra anao ray fa ny devolony akamoana rehetra dia ho rarana daholo androany. Ny fanahy manakatsakana rehetra dia ho roahana daholo. Ary ny olona dia hifantoka amin'izay tianao hifantohan'ny marina dia anao ny hazakazany mba handresy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina 1:9-4. Tsy fantatrareo vafa fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazana dia samy hazakazaka avokoa. Zany dika hoe mila mamentena andreo. Fa tsy misy mihitsy zany hoe atleta zay mahomby nefa tsy manana fifehezantena. Fa ny marina tsy maintsy izay tena mahafety indrindra. Ny mahomby indrindra koa ary mila siny fifehezana daholo ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainany. Indrindra moa fa nyresaka mikasika ny fahasalamany. Mila mamety tsara ny sakafo hoaniny izy, mila mamety tsara ny torimasony, mila mampiasa fifehezantena. Mpiazakazaka rehetra manao fihazakazahana dia mila mamentenany. Maninona ny kristianina mihevitra fa afaka ny ahomby nefa tsy mamentenany akory, tsy haiko aloha ny amin'izay. Fa ny ankamaroany tsy manao zany akory. Tena fifehezantena midika hoe manatara ny fahafaham-pony. Dia saina zany. Le fahafahana mampijanona izay tianao azo zao mba ahafahanao mahazo fiainana tsara aoriana. Izany fahafahana mijaly kely zany zao dia ahafahanao mahazo tena fifaliana aoriana. Namana ny fifehezantena sady fitaovana izay nomen'Andriamanitra hanampy antsika. Anao izay tsy vitantsika tsy misy zany mba ahafahantsika mahazo ihany koa izay tadiavintsika. Hitanareo betsaka ny olona mitady. Fa avy eo izy tsy manao ny famehezantena izay ilainy akory. Ary marina rehefa miresaka mikasika ny fifehezantena tsika, matetika no misaina mikasika ny fihinanana sy fanazarantena. Ary tena sehatra manandanja zany fa ny fifehezantena dia makasika ny sehatra tsirairay avy amin'ny fiainantsika mihitsy. Mila mameno vavantsika isika, mila mameno fisainantsika isika, mila manana fifehezana isika ny amin'izay ataontsika amin'ny volantsika, mila mameno tenantsika koa isika amin'ny fialambolitsika. Ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika mila fitsipika sy fifehezantena. Ary ny fifehezantena tsy dia mila fanazavana be zany ndika zany hoe mila mameny tenantsika isika. Mandany fotoana betsaka isika anaovana izay hifehezan'ny olo-kafa. Raha toy ifehny tenantsika fotsiny dia ampy. Midika fanapahan-kevitra atao mialoha zany fitsipika dia fanapahan-kevitra atao mialoha. Ohatran'ireny hoe manapa-kevitra mialoha ireny ianao izay vola olaninao lazainao ho an'ny ala voly. Afaka manana vola voatokana ilana vola ianao ary rehefa lany zany volan'ny fialamboly zany dia tsy mandany vola hafa ho an'izany intsony ianao. Afaka mandamina dia ny meloa ianao hoe impiry ianao no andeha hihinana mamy. Efa afaka laminao meloa ny fatran'ny kafeina izay ao atelinao. Raha tsy manana fandaminana ianao dia mety anao izay zavatra rehetra ampietsi-poanao eny ianao amin'izany fotoana izany. Fa raha manana fandaminana ianao amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao ka mifikitra amin'izany fanomanana izany dia fara amin'ny fiainana tsara ianao izay afaka ireharehanao sy atsapanao feno marina. Zao nareo dia jery ohatrany hoe afaka manapa-kevitra dia ny meloa nareo. Ny amin'izay hoaninareo afaka manapa-kevitra dia ny meloa nareo ny amin'izay vola olaninareo. Niza mifoy samaraina ka manao izay mahataitra azy fotsiny isan'andro, tsy mba hanana fandresena zany izy na fiainana mahafinaritra sy mateotia. Tsisy olona anana an'izany. Ary mariako tsara ity izay hitako tamin'ireo afatra tamin'ny boky iray izay nivakiako ary hitako fa tena tsara mihitsy zany fa ny fifehezantena no afaka mandamina ny irifirinao sy ny fahafinaretanao. Jereo sika tena mahay mandamina ny fahafinaretantsika mihitsy. Zany hoe sika zao efa mandamina volana maro dia maro ny fialan-tsasatra izay tsy dia tena hoe tena mahafaly arak'izay iverantsika azy eny foana. Matetika hitako fa ilay fandaminana no saika mahafaly amin'izany, matetika ny fandaminana mahafinaritra koa no ilay manao ilay izy. Ny olona avy any amin'ny fialan-tsasatra dia reraka foana dia mila fialan-tsasatra avy amin'ny fialan-tsasatra izy satria
tsy misy tena mahay manao zany marina zao ka mba hoe mitsahatra fandaminana ny hirifirinao. Alamiko zay marariary efa mivoaka miasa intelo isan-kerinandro alamiko zany. Matetika manao zany de tena sarotra de tsemboka de voatsindrona de za zany mivavaka ho an'izany koa. Fa jereo isan'ny fanapa-kevitra lehibe indrindra izay ataoko amin'ny fiainako zany, mandamina izay marary zay vao mahazo fafinaretana rehefa afaka mampitra ny jinonako. Ka tsy mahatsiaro toy ireny kendain'ireny tsony. Amen. Fa raha ny fafinaretana ihany no maninao ka tsy mba manomana ny amin'izay maharary mihitsy ianao raha mandany androm-piainanao elana amin'izay tsy mahafinaritra rehetra, de afaka miteny avy hatrany fa tena hanana fiainan-doza mahonena tokoa ianao. Hoantitra ihany ianao fa ny any anananao de fanenenana. Za zao 2 taona sy 3 volana de ho feno 7 taona. Ary ampahatsorana, tsy mbola nevitra zany hoe antitra zany de hipetra potsiny, tsy hanao ninina fa tsy taraina any amin'ny fihetsem-poko. Zany zao tsy hoe tena mety ho tsara zany, za koa zao te ohatr' zany. Za efa nanomana de nanomana ny fafinaretako. Efa haiko sahady zay hoaniko rehefa mody andro any, ary tena ho tsara zany. Efa nomaniko zany satria miasa mafy isan-kerinandro ary ho tahiko ny any nofoko. Nefa tsy zavatra ataoko andro ray ihany zany. Alatsinainy maraina manao gym, alarobia maraina manao gym, alakamisy maraina manao gym. Mba takatrareo ve ny zavatra ilazaiko? Mila laminareo ny fangiry frinareo, de mila lamina ny fafinaretana, mila manapa-kevitra de ny melonareo. Sasany aminareo raha mba mody fotsiny de mba mandany fotoana amin'ny tenanareo, manao fivoriana amin'ny tenanareo. Maka fotoana hijerena any sorany ireny adalana rehetra amin'ny fiainanao izay tsy mamovo ireny. Ajanony ny fanaovan-javatra izay manohitra ny fanahinao, avy eo miaina amin'ny fanenenana ny amin'ny nanaovanao azy. Manapa-hevitra meloa ianao. Za indray de tsy hanao zany. Zao. Korintiana 1:7-8 ihany. Tsy fantatrareo fa zay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana de samy mihazakazaka avokoa. Ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika mila misy fetrany daholo. Raha miaina tsy misy fetrany ianao de tsy maintsy ho latsaka anaty olana. Manao zany izy mba handresy ny amin'ny loka zay oloha oriana kely fa sika manao zay andrasana satroboninahitra. Zay voatamo mandrakizay sady tsy mety loha. Ka raha ny mpiazakazaka aza manao zay rehetra azona loka zay anangom-bovoka fotsiny, ka maika moa fa ny famatoran'ny hazakazantsika ara-panahy ny amin'izay loka natolotra antsika. Ary ny ankamaroan'ny fitsipika izay ilaina ananantsika amin'ny fiainantsika de ny fitsipika ara-panahy. Za zany tsy te resaka aminareo be loatra androany ny amin'ny fihinanana sy fanazarantena ary torimaso sy ny zavatra ohatr'izany. Fa tianantena fa marani-tsaina tsara nareo zao satria hainareo ny fahendren'Andriamanitra ao anatinareo ao. Alalanareo fa manantena ray ihany nareo ka rehefa simbainareo zany tsy izy toeraka fahazona hafa-tsony. Ka mila tena kajianao tsara ny ray nananao zao raha tianao mba hateza zany. Amen. Misaotra anao Jesosy fa mitory tsara zany. Nefa hitanareo tena mahafinaritra zany. Tsanganeto zany de mahita ny endriky ny olona rehefa manomboka mampianatra mikasika ny fitsipika sy fefezantena ianao. Tahaka ireny hoe ilay fanahy mihitsy ny tonga mameno ny trano, ilay izy zany ohatr'izao. Fa tsy misy mahitsina de kely aza atao amiko ampianatra anareo mikasika ny teny fikasan'Andriamanitra sy ireo zavatra rehetra izay mano anareo amin'ny alalany raha tsy mampianatra anareo ty lafiny ty mihitsy a. Mila manana fitsipika ara-panahy sika. Mila mahalala an'Andriamanitra ianao ary ny alalana azy de mila mandany fotoana miaraka aminy. De mila mameno tenanao ianao isan'andro mba hadaninao fotoana miaraka aminy. Hoy ianao hoe tsy ianao kory ny fiainako tsy manana fotoana novazana de laza aminareo ny any ilaina ataonareo de ny manapaka zavatra roa zay tsy mamovo eo amin'ny fiainanareo foana fa ho tampoka mihitsy de hanana ny fotoana rehetra izay lanina amin'Andriamanitra nareo.
fa tsy misy ilana ny filazana hoe tsy manana fotoana olanina amin'Andriamanitra zany ianao fa tena ny tokony ho izy dia tokony mba izy tsara ianao nilaza hoe tsy tena manan-danja loatra amiko fanaovana izany nefa izaho mba manantena fa azo ny fitaina rehetra nefa miala amin'izany. Tena zany ny marina tena nila fotoana lava mba azon'izany fitsipika izany tamin'ny fiainako. Fa vitan'Andriamanitra tamiko mazava tsara ihany ny farany ianareo ny zavatra nolazainy tamiko izy hoe Joyce raha ohatra moa ianao ka manao dialyse isa maraina amin'ny valo tsy dio dia mila mankany amin'ny hôpitaly ianao manao ny traitement-nao mety ho aiza moa ianao isa maraina amin'ny valo satria efa hainao fa rehefa tsy mandeha ianao dia ho faty dia hoy ianao hoe ho any amin'ny hôpitaly dia ahoana raha misy namana miantso manao hoe hoentiko miantsena ianao dia izaho miantoka azy fa hoy ianao hoe azafady fa mila mankany amin'ny hôpitaly ninona mitranga amin'ny fiainako eo tsy maintsy ho ataoko izay ilaina ho ataoko mba hiazona ny fahavelomako. Ka ny zavatra izay napetra ny toam-poko dia izao ihany sainy izao raha tsy mandany fotoana mahazatra amiko ianao dia tsy maintsy ho faty ara-panahy foana ianao ka tena mila mifeny fotoananao ianao miaraka amiko dia tahaka ilay fotoana manan-danja teo satria tena tsy misy mahasamy hafa an'izany. Ka betsaka ny olona mankany am-piangonana lahady dia mihevitra izay fa izay ihany dia ampy fa eto aho ilaza aminareo fa mbola mitady mihoatra an'izany. Mbola mila manao mihoatra nipetraka eo amin'ny seza eo ianao dia mamela ny olo-kafanao ny asa rehetra dia mamana anao ny tenin'Andriamanitra. Zaho aminy fa nahazo betsaka nareo avy amin'izao conférence izao fa mbola hiteny mahitsy aminareo raha tena tia azo zavatra rehetra amin'izany tokoa nareo. Mila mody nareo dia mila mampiana tena amin'ny karazana sehatra izay nolazaiko tamin'ity herinandro ity izay saika ny ankamaroanareo. Dia avoakanareo notepad-nareo dia avoakanareo fandraisan-tsoratra-nareo avoakanareo ny solosainanareo dia avoakanareo ny dictionnaire-nareo dia manomboka mianatra ny tenin'Andriamanitra. Zany rehefa mihaona amin'ny fanahy masina ianao dia manomboka misy zava-dehibe mitranga eo fiainanao afaka mampianatra anareo mampianatra fa ny fanahy masina ihany no afaka manao izany hitambatra ao anatinareo ao. Aza mamela mpitoro-teny na baiboly aka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Afaka mitarika anao reny fa natao hitarika anao any aminy reny fa tsy ho amin'ny zavatra hafa. 9:20 raha izaho ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto. Androany aho te hiresaka mikasika ny fananatanjona tanteraka amin'ny fiainantsika tsy ilay mandeha ho azy ka tsy misy tanjona mandany fotoanantsika amin'ny tsisy dika ny zavatra adala fa isan'andro ianao mila manana tanjona. Andriamanitra manana tanjona izy ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa tahaka ny bokseur mamely ny tenako dia betsaka ny kristiana misaina izany hoe mihinana ny tenako mitovy raha enona fa samy hafa izany. Hitako hoe satria ny kristiana mihevitra fa tsy misy ninina afaka ataony ampiala voly azy dia mihinana fotsiny izy. Tian'Andriamanitra akafizy ho antsika sika fa mila manana fitsipika sy fifehezan-tena izany hoe lazaiko anareo ny marina. Raha mankafy zavatra mamy ianao mbola ho ankafizinao koa izany raha tsy hanananao isan'andro amin'ny fiainanao. Ankoatr'izany mampanantena anareo fa tsy resaka fihinanana eto. Ka tahaka ny bokseur mamely tenako tazoniko mafy izany dia feheziko amin'kery izany dia ampanekeko izany. Fandrao izaho izay efa nitory ny filazantsara tamin'ny hafandray sy ireo zavatra miaraka amin'izany dia izaho indray tsy ho mendrika an'izany. Tsy mahatra ny fitsapana, lavina sy tsy mety ary tsy ankasitrahana. Ka Paoly nilaza mameny tenako dia mampianatra anareo koa mba hifehy ny tenanareo. Ny toerana manaraka antsika le dia ny Hebreo 12. 9:1-2. Hebreo 12 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona izay niteraka vavolombelona ho an'ny fahamarinana. Hitanareo saino reny mahery fo reny sy ireo olona izay nivakianao mikasika azy ohatr'izany izany resaka izany. Lazainy fa satria isika afaka mahita fa misy ireo olo-kafa izay nahavita izany. Misy ireo olo-kafa izay afaka niazona ny finoany, olo-kafa nahavita ny fihazakazahany. Vakitsika no mikasika azy ireo amin'ny Hebreo 12. Tiantsika no mamaky ny boky lehilahy sy vehivavy malaza n'Andriamanitra fa hitanareo raha izaho dia aleoko izaho mihitsy izany. Satroko nareo no lasa lehilahy sy vehivavy n'Andriamanitra lehibe. Tsy tia hamaky boky izany fotsiny mikasika izay nataon'olo-kafa fa tia hanao zavatra izay afaka anoratan'olona boky andray andro any izay afaka vakiana mikasika. Amen. Afaka manao zavatra tsy mahazatra mihitsy amin'ny fiainantsika sika.
ka ninona ataontsika eo dia mila manao izay tsara indrindra vitantsika sika ho voninahitr'Andriamanitra. Betsaka tamin'ireo olona teo alohantsika nanao izany ka jereo kely ity na hoe sorintsika izay rehetra manavesatra antsika ohatrany maheritreritra be zany teniko izany sa hoana. Alaivo dia esory izay rehetra manavesatra vesatra tsy ilaina dia ireo fahotana izay tena mora malaky mahazo sy mamatotra antsika ary aoka sika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery miala amin'ireo rehetra manelingelina antsika tsy hijery an'i Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy koa. Dao resaka fahavesarana sika satria hitako fa ny olona tsara fo misaina tsara dia mandeha ho any amin'ny lalana tsara. Nefa Satana tsy mitady ianao hivoatra izany, indrindra moa fa izany amelanao anao fivoarana ara-panahy zany. Tsy mampanina azy ianao tonga eto dia mipetraka eo fa tsy tiany ianao hody dia anao izay zavatra renao teto. Tsy mampanina azy ianao na ho avy eto foana aza fa izay zavatra renareo no tsy tiany hiteraka fivoarana eo amin'ny fiainanareo ka mila mivononareo izany dia mila misisika foana. Fa Satana andefa zavatra maro anavesatra anao angalatra ny fotoananao sy ny herinao hiazonana anao tsy hanao izany dia izay tena tokony ataonao tokoa. Misy olona efa mamarika izany ve? Tsy magaga ve ny fotoana izay ampiasainy devoly angalarana sy ny amorany ny aminganany atsika. Tiako isaina mikasika anareo nareo androany tahaka ireny lamasinina izay hitanareo eny amin'ny lalam-by ireny. Dia eny amin'ireny lalam-by ireny Satana manao karazana sakan-dalana manantena fa rehefa mandony izany ianao dia analanao amin'ny lalana izany dia ho lasa ianao izany hitsokeo dia tsy mba hivoatra ny amin'ny tanjonao ntsony. Lazaiko anareo fa tamin'Andriamanitra ny antsoainao izao 5 taona lasa tsy azoko antsaina mihitsy izay mety ho takiana izany izay fotoana ho laniny fa nanana hevitra dala tahaka ny olona rehetra fa tonga dia hiala eo mpandriana andro maraina dia hanana ilay asa fanompoana maneran-tany izao. Fa nitady fahavononana betsaka izany dia fiezana maro ny tenako hanala izay vesatra amin-javatra tsy namovo mihitsy tamin'ny fiainako ary tsy nianatra izany indray alina tahaka fotoana lava izany dia nianatra izany tamin'ny fomba sarotra fa nanao izay izaranoreo androany izay tena nakabetsaka tamin'ny fiainako mba hatakaran'izany ho avy izany fanavesarana izany. Fa mila manao ny anjarantsika sika mba hiala amin'izany izao. Vao vesatra ve ianao izao eto an-tany? Ianao ve izao vesaran'ny olanao ihany? Azonareo hitako matetika efa manabe loatra ny amin'ny olantsika foana sika. Aza manakorotana ny tenanao amin'ny olanao ihany. Betsaka ny olona izay mikorotana dia izany no maka ny heritsaintsika rehetra. Avy eo sika manahy dia mandany andro mamantatra n'izany, manao izay amahany izany olana izany dia manao izay amantarana ny lasa dia mikajy ny ho avy dia mikajy ny hoe manino sika manao ny toetra ohatr'izany dia manino manao izao dia manino manao izany. Ny 2020 taona lasa namelan'ny fitadavan'antony aho. Nasian'Andriamanitra hafa za dia voafaritra fitadavan'antony. Ka nahazo fahafahana nanao fanelanelanan-danitra ho ahy sady nanao hoe voafaritry ny antony foana ianao. Tsy mba faly izany ianao raha tsy efa navitananao kajikajy aloha. Zaho faly na tsy manana antony aza. Tsy ho voaisanareo mihitsy izay zavatra tsy haiko fa mbola tena faly foana na tsy manala zavatra aza. Satria ny asa fanompoantsika, ilay karazana asa fanompoana izany dia saika mihodina koa amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fampianarako. Tsaroako dia mandeha nisy olona tonga ny asa ao anay dia tiany zareo ho fantatra hoe inona izany io no hitranga rehefa ho faty aho. Ohatriny hoe tsy manana valino andrena fa tsy haiko aloha hoe atoky an'Andriamanitra nareo dia ho asehony antsika izay ho atao sa ahoana. Hoe ireo olona raha tsy afaka ny mifaly akory rehefa ho faty izany ve tsy ratsy be za mila. Izany indray tsy asa saina aminareo intsony rehefa maty fa karakara ny tenanareo izay ratsy. Ny olona rehetra izao mitady olo-kafa hiaro azy amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainany dia tiantsika ny anana antoka fa milamina ny zavadrehetra. Halleloja. Aza manaiky vesarana amin'ny fiainanao rehetra izany izany anaovana ny kajy. Tsaroako za sy devy tena ny fanditra tamin'izay ary ny andevy moa hitanareo tapitra izany dia lasa izy mamonjy fandriana dia matory
etsekilany a makany am braoko de mesaka mamatatra zany fa ohatran'izany ny fietreko azy taloha zany zao teo amin'ny rora mariana teo fa tsy mbola voakajiko foana ihany fa vao maiky a mikrotana de mikrotana teo foana de nitomano tamin'Andriamanitra ina zany ataoko izy hoe manino ianao raha mamonjy fandriana azonareo ve zay lazaiko rehefa mitena hoe aza manaiky ve sara ny olonanareo zany vavao an'izany matokia an'Andriamanitra hiasa amin'izany de toy izy ny fankafizana ny fiainanao zao ahoana nakafizako ny fiainako raha manana ny olana eo a raha tsy mianatra mankafy ny fiainanao ianao anatin'ny olana de mety tsy akafy ny fiainanao mihitsy satria misy zavatra mitranga foana eo amin'ny fiainatsika amen nareo ve zao hitabesarany karazana dalàna karazan-javatra zay tsy mamovo nareo ve manao karazan-javatra zay tsy hainareo akory hoe manino nareo manao zany mba ho akasitrany olona ve nareo tsy te atezitra olo-kafo nareo raha vao tsy manao zany sa manao zany nareo satria efa liana de te hiditra amin'ny zavatra rehetra nareo mba hatonga nareo hiditra amin'ny alalanareo inona no mitranga ao ta izany nazoko zany fahalalana zany fa za teny zany mihitsy taloha ny olona rehetra kehitriny de tena tambesarany fotoanany zany de satria sika mitondra zavatra be loatra eny an-dalana ny akamoron'izany ho ny hevitra diso fa raha manao zay nanosoran'Andriamanitra ho ataontsika sika tsy hananaady saina amin'ny fiainantsika zany Andriamanitra tsy namorona antsika hiaina amin'ny fiasan-tsaina zany fa ny fiasan-tsaina angeka tena asa mitovy amin'ny fikirakirana vola antapitrisany maro am'izao e boky momba ny stress fitsaboana amin'ny stress fanampiana tenanao mikasika ny stress fa tsy voatery anareo fisainanareo sika ny any ilaina ataontsika de mianatra ny fomba fiaina eto tany manaraka an'Andriamanitra tsy manao izay tovina amin'ny olona zao tafiditra ve nareo tambesarany olan'ny olo-kafa ve ianareo re olona tambesarany olan'ny olo-kafa ve nareo zay tsy misaina ny ovakory fa Satana mampiasa anao mampiasa azy reny tsetsitra ny hafaliana sy ny hery avy amin'ny fiainanareo fa satria kristiana tsara nareo de ianareo fa tokony hanampy olona nareo de mitoy mihevitra fa namboatra zany foana fa iteniteny aingana ho an'ny mpitondra-tena zaho aza mba manambady olona tsy tena mino zany ka mihevitra ianao fa hanova azy aza manao azy io lasa projet anao de ianao no anamboatra sy hamonjy azy fa tokony hanananao antoka aloha fa efa voavoatra izy zay ianao vao manao sininy-taratasy-mpanjakana iny alleloia ny faniritsika hanampy olona de tokony hapetraka Andriamanitra atao amintsika za tena tia manampy olona tsy misy zavatra tena tiako noho ny manampy olona ary raha tsy mitandrina tsara de mahavita mahavonjy olona zay tsy tian'Andriamanitra hovonjena akory aloha tian'ireo olona ireo ivoaka ny toerana feno korontana zay misy azy ary tsy sitra ny isolaka ny toerana hamonjy azy ary ny vehivavy indrindra no manana ny fahazarana ratsy io ilay toe-tsaina manarotsarona tahaka andreny reny akoreny isika zany ka rehefa zany mbola lalaovinao foana vao maiky zany ampitombo ny olana andray za tena mila mitandrina mba tsy tokony hisarihana amin'ny zavatra zay tsy tokony hisahirana ako satria Satana te ampiasa zavatra mety mahalinanao mba hazony ny fonao tsara ny ala amin'ny tanjon'Andriamanitra zay efa ny antsony anao mazava aminao ve zany marina fa te hanampy olona sika kanefa tsy tokony hisahirana hitorany korotany rehetra